Découvrez Avast One, un service de sécurité. Ienera io kely no ny fomba fanaovantsika fandarana androany faly miaraba tokony foatratrika ohatrany isan'andro miarabantsika rehetra akory aby atsika any tongatsika dia hanomboka satria alao tonga dia vavany avy hatrany satria maromaro ihany le raha tsara ho alefa dia alao alefa tsikelikely misy hira anankiray zay Vous envisagez de louer une voiture? misy hira anankiray zay tena tsara ary tamina pejina namana no nahitana an'izy ka ho alefantsika rehefa avy eo. Mbola tsara ny akamajiaby, akory anao naoda
Bon. Miverena mianatra hoy ia Jerry Marcosy ny ankizy malagasy. Androany tsika dia resaka momba ny resaka Renara Kotomanga. Dia resaka ihany koa tsika ny resaka enlèvement ity a. Fa ilaina aloha tsika hiresaka momba an'ity hoe fianarana na hoe ahoana moa zany hoe firenena any am-pianarana hoy nga Jerry Marcosy satria anisany tena lavaka be zany ary azo lazaina hoe mangobakobaka mihitsy a ny amin'ny atao hoe lafin'ny fampianarana amin'ny lafiny rehetra mihitsy ho an'ny tanora malagasy sy ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Raha ny antota anisa na ny statistika dia nidina ny tahan'ny ankizy mianatra na makany am-pianarana amin'izao fotoana izao any Madagasikara, ampianariny zaza. Tena nidina ary ao arany mbola hoe mianatra mipetraka amin'ny fasika na amin'ny tany, tsisy latabatra, ary tena mbola maro zany. Ary ao ihany koa ny hoe ay rehefa tsisy manaraka andriamatoa avitra Randrianarifetra dia miala ianao zany e, aleo ianao sorona de am'izay ianao tsy manaraka mandrakizay. D'accord, veloma andriamatoa avitra Randrianarifetra. Dia niaina sady nijotso ny tahan'ny ankizy manatona ny toeram-pianarana. Ao ny falaviran'ny toerana misy an'ireny toeram-pianarana ireny, ao ny tsy fahasian'ny fahampian'ny fitaovana, ary eo ihany koa ny maro ny tanora malagasy no mieritreritra noho ny zavatra mitreo amin'ny firenena fa ny fianarana dia tsy harena fa mibizina no mampanan-karena. Hany ka rehefa miakatra ety amin'ny sehatry ny firenena dia manahirana ny mijery ny fomba fitondran-tena, ny fomba fijery na fanadihadiana entin'ireto mpanao politika na mpitondra ao anatin'ny zavatra miseho amin'ny firenena. Na ara-tsosialy zany, na ara-pampianarana zany, na ara-ekônomika zany, na araky ny fandriampahalemana zany, amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany a, rehefa mandinika ianao zany hoe manao tolo-kevitra, mamoaka vahaolana, ny mpanao politika malagasy en général mihitsy io zany teneniko, dia matetika tsy tolo-kevitra no mivoaka ao anatin'ny ventikevitra na hoe zava-dehibe ho tenenina ao anatin'ny hevitra anankiray, fa matetika dia tora-po na fatezerana na lolo-po, fanevatevana, fanambanimbaniana, ary indrindra
teny ratsy rehefa tao ny kotiny rehetrarehetra. Ka ny zavatra resahantsika amin'ity zavatra ity de zao: tsy ny teny rehetra na mijoro ery aloha ery no zava-dehibe, na hoe ny zavatra teneniny reny karazan'olo reny no zava-dehibe, satria ny antony anisany tena nahapotika ny Madagasikara dia ny tsy fahafantaran'ny Malagasy ny toetran'ny olona na ny karazan'ilay olona amin'ny alalan'ny fomba amam-panahiny. Tsy fantatry le Malagasy fa rehefa tonga teo le olona vao miseho miharihary hoe ahoana marina ity olona ity. Ary matetika le olona mahavita mamitaka an'le Malagasy ohatran'izay dia mirona malaky kokoa any amin'ny jadona. Mirona malakilaky kokoa any amin'ny jadona. Manahirana le izy satria raha ohatra dinihana amin'ny saina tsy miangatra zany dia raha henoina amin'ny teniny sy amin'ny fiteny tsotra hoe ndeha hianatra izahay, de marina mihitsy nyity tenin'ny namana Ranabavy any Danemark ity hoe any am-pianarana de efa misy ny corruption à Madagasikara. Ohatra ny farany teo zao mbola manangona an'le dossier tsika dia matevina de matevina, ary anisan'ny mampagaga fa nahatrany amin'izany atao hoe sehetry ny zavatra sarobidy tokony ny hajaina toy ny anak'Andriamaso ny fitenenana no misy ny corruption. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe sujet hidirana ho mpianatra mpitsara na avocat na ho greffier dia société privée nomena olona entre guillemets soi-disant privé, tonga de fantatrareo angamba zao iza no tiako tenenina, maimaimpoana ho an'ny ENMG no mitondra ny sujet maimaimpoana, de mitazana fotsiny ny fanjakana mety tsy mahalala angambany na koa tsy afaka mandaha, satria ity tovolahy manam-pahefana na de civil tsy mana titre na inona aza no manome maimaimpoana zay fantatra avy hatrany ny tanjona ao ambadik'izany zava-drano. Zany hoe araky ny teneniko teo hoe misy le tsy nakany am-pianarana fa misy le nakany am-pianarana ihany koa tsy tonga hatramin'ny farany, misy le tonga hatramin'ny farany noho ny corruption, nisy nandeha nadidio fa ireto le ndeha hianatra izahay de lasa fiobiana fotsiny, fa rehefa tao ny kôty dia any, ary marina ny tenin'ny Ramatoa Primadonna, hatrany am-pianarana de efa nandeha ny risoriso, nisy volana loha tany amina amanjaton'ny million, dikan'izany tsy maintsy averina rehefa tonga eo amin'ny toerana ireny vola ireny dia fantatrareo ny tohiny. Ka na ho lety motiva toy n'inona ary
ny fampianarana. Io andeha hianatra izahay. Atao lahara-pahamehana ny fampianarana ny zaza malagasy. Dia ho kivy ihany izy rehefa tonga ery ambonimbony ery, ka na mahay toy n'inona raha dia tsy tafiditra amin'ireny toeram-pampianarana, azahoana asa aingana sy entre guillemets mampanankarena aingana. Inona aby ireo asa ireo? Inona aby ireo asa ireo dia zao: ny douane, ny inspecteur d'impôt, ny fitsarana, ny hôtesse na steward, entre autres. Tsy dia mirona reto le valabalaka no mandeha makany amin'ny fampianarana. Satria any tsy dia misy business firy. Firifiry amin'ny tanora mandeha miasa amin'ny ladoany, tsy miasa 2 taona, indrindrindrindra fa mahazo affectation, zany hoe tamatavy na VEMR, dia tsy ampiray amin'ny maso valo io fitenenan'ny tanora. Tsy miasa 2 taona na 3 taona dia efa hatrany mijoalajoala be no mitsangana ary hitapoko hitam-pirenena tsy menatra akory. Tsy indray mandeha na indroa no misy tanora mivoaka fianarana tafiditra ho mpitsara ka affecté amin'izany atao hoe eny Anosy na hoe Tamatavy, ka tsy ray minitra dia efa iny miaraka amin'ny 4x4 de luxe ary endrana noho ny PDG ary endrana noho ny endrana. Io zany no mahatonga an'ilay hoe io andeha hianatra izahay. Aity le lalana andeha andeha hianatra izahay ity, andeha hianatra risoriso izahay. Olana be io satria fampianarana iray tena mora indrindra, kanefany tsy mila manao examen fa azahoana vola aingana indrindra. Azahoana vola aingana indrindra. Ny examen moa zany dia efa vidiana takan'ny UNMG farany teo, adiny iray aloha dia efa mahazo sujet mpianatra mahitahita, dia efa tonga dia efa vita eny am-panidinana hoe tian'izao, 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 isaky ny sujet adiny iray meloa. Sasany ary moa rehefa tena tonga amin'ny impossible dia noton'olon-kafa no avadika ho an'ny sasany. Dia misy signe distinctif amin'ilay copie hoe ity copie any ihany dia natako nareo dia mody mena 18 fa fantatra hoe any ihany ity. Misy kôdy io. Samy mihinana ao dia mpianatra mandoa, eo ilay mahatonga ana amin'ny teny hoe tsisy examen. Tsy examen zany na concours zany fa vidiana. Eo zany ilay ady-hevitra lehibe eto amin'ilay firenena hoe fa maninona ary tsika no tsy tafavoaka mihitsy. Zao tsy tafavoaka tsika satria na ny tanora ary. Ity zany ny ialako tsiny ary hifonako amin'ilay ranamana niaraka niresaka tamiko moaly zay, ny ady-hevitra zay, ary tsy nampaninona ahy no nandefitra nihaino azy zany satria hitako hoe mahafinaritra, miteny tsara izy, manaja tsara ary avoakany ny heviny. Fa saingy izao sahirana be no
rehefa niteny zavatra anankiray izy. Mazava ho azy fa mipetraka aty an-dafy ilay zandry io zany, le raha namana io. Lehilahy izy io an, dia rehefa niresaka teo zay rahalahy zany na hoe zay mianaka zany, de anisany tena nanaitra ahy hoe ozy izy hoe tsy tokony resahana ozy izy ny fiainana ambadiky ilay olona ao anatin'ny politika. Izy moa avy eo niteny hoe zaho ozy izy mbola vao 5 taona. De nefany 5 zany efa mba mahitahita fiainana ihany zany a. Fa ny tena impressionnant anatin'le zavatra teneniny hoe 5 taona manko hoe tanora zany kanefany efa tsy tokony tanora intsony zany fa efa matotra. Aloha zava, efa tsy tokony tanora intsony zany fa efa olona matotra. De donc tokony mahalala zany hoe ohatran'izao na ohatran'izao, fa tsy midika zany hoe tsy mahalala le tanora, le olona matotra ny resaka tamiko ty, fa le parcours zany hitanao hoe rehefa tonga teo amin'le point anankiray izy de misy zavatra zany zay tena tsy leferina, kanefany misy zavatra bypasseny na hoe ohatran'ny hoe laisser couler fotsiny, na hoe tsy mampaninona azy zany, kanefa ao amin'le tena tsy mampaninona mihitsy no tena votoatiny ilay raharaha. Azavaiko le izy mitady résultat izy tsara amin'ny alalan'ny asan'ny mpanao politika na mpitondra. Mitady résultat ary tena mi-exiger izy. De zao efa notaniana de zao. Maromaro ihany zay fianarana mba nandalovako zay na hoe constat mihitsy. Maromaro zay fianarana nandalovako zay fa matetika ny olona expérience manokana zany major de promotion zany matetika eo par expérience zany de tena olona tsisy petina. Ahoy, afaka miteny anaran'olona anankiray zay promotion fa zany hoe tsy manana autorisation de tsy teneniko. Ary mino aho fa mbola tsy battu ny record-n'izany raha resaka naoty amin'ny resaka baka, surtout tamin'izany andro zany mbola tsy de nisy loatra zany lisy zany, raha ohatra ny mention azon'izay olona izay hatrany amin'ny université major de major. C'est-à-dire hoe ny ensemble an'io université io zany na ohatra hoe gestion, lettres, inona sy ny karazany, izy major de major. Mbola tsy nahita hoe zay manko ny fiantsoana azy baraza. Iny baraza fa miaraka amin'ny sipa de manana sipa 3 na 4. Tsy mbola nahita hoe iny barazaka misotro toaka ery ananiny ery de kilefika ery amin'ny tatatra ery. Tsy mbola nahita hoe iny barazaka hoe foka sigara na sigara ray ary. Tsy mbola nahita hoe iny rondro ka hoe ny sipan'ny rondro vehivavy io 13 ans de afaka baka tompoko avec mention très bien tamin'izany andro zany. 13 ans. Ka hoe iny rondro lehibe
dia miaina ao anatin'ny fijangajangana. Fa rehefa ratsy ny lalana nangianao nandalovanao taty, ka natonga ao amin'ny fitondrana ary ianao, dia mazava ho azy fa ho ratsy ny résultat ny zavatra ataonao satria ny antony efa ao aminao mihitsy le laisser aller, zany hoe fotoana tokony atokanao amin'le fianarana, lasa ianao mampiaraka, normal ianao raha tsy mazoro. Fotoana atokanao an'le firenena, ianao fa manambady ofisiel any an-tokantrano, lasa ianao mijangajanga. Normal raha miperiklita le fiainam-pirenena satria mivoaka anankiroa ny saosy, tsy maintsy velomina ny vady aman-janaka. Ao an-tokantrano tsy maintsy alefa any an-dafy ny ankizy satria ny tena mba minisitra ihany, ny tena mba zao ihany, ny tena mba filohan'ny opposition ihany. Kanefa tsy maintsy velomina koa ny deuxième bureau, ny troisième bureau, fa sao dia tsy ankohan-dralahy eny am-panidinana. Ny an'ny sasany ary tena mahasarotiny azy mihitsy ny deuxième bureau. Io zany le raha namantiny hoe tokony tsy idirana. Au contraire, raha olona andeha hieritreritra hitondra fanjakana, dia tsy maintsy fantatra amin'ny antsipiriany hoe ahoana ny fitondrantenan'ity olona ity. Olona mendrika ny hitondra firenena ve ty? Olona mendrika hitondra ministera ve ty? Olona mendrika ananatra vahoaka ve ty olona ity? Tsy maintsy ajanona zany ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fiainanao raha hieritreritra ianao andeha hieritreritra zany atao hoe chose publique na hoe hieritreritra zany atao hoe politika, mila sacrifice io. Matsiro an'io zavatra io, samy malala amin'izany lery e. Ny bandy zany, ny lehilahy zany samy malala an'izany hoe matsiro io zavatra io. Fa saingy zao rehefa tonga aminao le vocation hoe ato ny lalana fa tsy antsony, ary koa tsy tonga ho azy. Dia eo ianao no mila mitandrina amin'ny fitondrantenanao iray manontolo satria ozy ny olona hoe ahoana moa ny atokisaka an'iny olona iny? Etsy amin'ny devant-ny écran etsy izy zao no lazainy. Ato ambadika izy nefany dao zany lery manenjika sipa fotsiny. Sipan'ny lery 3-4 nefany izy manambady aman-janaka. Dia izy anao fa baraka amin'izay fotoana izay, tsy ilay firenena, tsy ilay vahoaka entin'le olona io hoe ary vola avaiza moa zany. Tsy malasa sainantsika malagasy hoe zany hoe ministre lery, filoham-pirenena lery, tapitapika io tonga dia en général ny teneniko fa tsy mamely olona ray ianareo tapitapika io tonga dia miltimilty izy menakavy. Dia on laisse tout ça aller ve? Zay no mampatonga ny hoe tsisy résultat probant, tsisy résultat positif ho an'le firenena atraverana olona tsy fantatra hoe ahoana ny fitondran-tena n'itony olona itony, ny fomba mampanahiny, fa tonga eo izy vao hitanao menakavy hoe ay le aza mba tondrona koa tsika. Dia ohatran'izay mihitsy ny nangalako an'le parallélisme teo hoe tsy nahita aho na indray mandeha ka hoe nisotro labiera, iny ka nisotro baraza. Eo laisanao izy tamin'izany teny-katso lozana. Non, izy moa tamin'ny Mahajanga. Tsy manao an'izany izy. Ary izy dia ao normal. Ray baraza, zanak'olona tena natao hoe tsy afaka. Ialana tsiny ny tantaran'izany fa tokony anatra ho an'ny tanora malagasy zany tao anatin'ny tokantrano tena hoe tsy afaka. Ialako tsiny ny rahalahy baraza. Fa zao baraza anisan'ny olona respecté aty an-dafy tompo. Ary neken'ny frantsay rehefa nangataka nationalité française. Satria inona ny antony? Rehefa nijereny ty tamin'izany moa zany mbola nisy considération ny fampianarana malagasy satria ny tao amin'ny anay fotsiny zao dia ny coopérant mihitsy zany no rehetra le coopérant français no anisany no nicautionné an'le résultat io raha namana io. Dia
Rehefa nijerena daholo ny historikan'ny notiny rehetrarehetra tany amin'ny université, dia na ny vazaha na ny ambassadeur tamin'izany andro zany ary tonga saina hoe tsisy antony mihitsy tokony hijanona an'ilay Boity eto Madagasikara fa ekena ndao ianao mandeha mena visa izy menakavy. Zay le résultat atraverana asa sérieux. Sérieux anao manao an'le izy, sérieux le profilanao. Zany hoe samy manam-pahaizana daholo ny rehetrarehetra. Fa le lasitra ny angana. Tao ny lasitra ramanonaka, tao ny lasitra mofogasy, tao ny lasitra gâteau crème, fa tao ny lasitra gâteau crème chantilly, tao ny crème tsaitsay. Ireto le tsaitsay reto matetika no tonga ao amin'le fitondrana malagasy. Dia zavatra tsaitsay koa, tsaitsay voalavo mbola tsy hita tao anatin'ny 5-10 taona no mitranga eo amin'le firenena dia eo anao vao variana daholo, eo anao vao gaga daholo hoe fa ahoana, fa tsy kity ve, eo anao vao mody fanina hoe tsy kity ve voaoziny e. Tsy voaoziny Madagasikara fa ianao mihitsy. Ary ireny nahatonga anahy niteny hoe tena lasa saina ho aho hoe nareo tanora ve no miteny an'izany hoe tsy hidirana le any amin'le fiainany hafa any ambadika any. Tena gaga aho nefa jery fotsiny ianao manokatra Google. Ahoana ny aty andafy, ahoana ny any États-Unis, ahoana ny any Chine, ahoana ny any Philippines. Vao mitsipaka kely fotsiny ianao, mivoaka amin'ny moto scooter anao miala amin'ny Élysée dia mandeha mitsaitsaika ary amin'ny Pointe Clain-Sary, tonga dia mivoaka amin'ny Voici, mivoaka amin'ny Gala. Tsy karain'ny olona juska tamin'ny hoe zao io olona io, zao itsy. Misy hatramina filoham-pirenena voatery manao fialan-tsiny public. Zany hoe ny olona zany mandeha makany amin'ny famatorana amin'ny alalan'ny tsindry avy amin'ny vahoaka na hoe pression populaire. Isiany zavatra mahasoa sy mahatsara an'le fitondrana sy ny firenena. Fa isika malagasy na ny tanora raha dia mbola mieritreritra ary manaiky eo amin'ny mahadanjerosy an'le zavatra. Manaiky an'le zavatra hoe aleo kosa angamba hanao ny reviny any ambadika any izy fa rehefa milay le zavatra ataony dia tena estomac kely mihitsy aho hoe itsika anie hoa aty andafy no mipetraka zany re. Itsika no tokony mahalala hoe inona ny lalan'ny fivoarana. Eny aka atsika anie amin'ny Malagasy atsika dia misy non isika mihitsy ny tokony hametraka an'izany zavatra zany ary isika mihitsy ny tokony hiteny hoe tsy mety intsony ny zavatra ohatran'izao fa anisany izany aho tena teneniko anao hoe anisan'ny fototra anankiray nahapotika an'io Madagasikara io noho ny tsy fahafantaran'ny Malagasy ny tena toetra marina sy ny toem-panahy sy ny fitondran-tenan'ny mpitondra izay mitondra azy hatramin'izay. Fa rehefa tonga le mpitondra zay vao hitan'le Malagasy hoe oay, lozy ty, tsy afa-manoatra le Malagasy fa vao midina eny amin'ny fandehany, izy koa efa manomboka leo ao amin'ity politika ity fa vao fitaka foana, fa raha vao midina eo tonga dia andefasandreo roa miaramila satria tsy zavatra hainy ankoatra amin'ny manome vola ny miaramila hisambotra anao sy hitifitra anao. Tsy fitondrana iray na roa nanao an'izany tao Madagasikara. Ka ny zavatra mipetraka en fait rehefa mandeha ny constat, ny bilan zay zavatra zay, tsy ora namana zandrikely io ihany ny Malagasy mieritreritra tahaka an'izany tompoko, fa maromaro. Eo zany ny zavatra mipetraka hamaritana an'izay zavatra izay
na ifehezana an'izay zavatra hoe voan'ny hevitrintsika ihany isika malagasy amin'ity laisser-aller be dia be ity. Aveleo re zao hoe mba ohatrany efa mba niezaka kosa izy e, efa mba nanao kosa izy e, efa mba tena mitady solution mihitsy kosa izy e. Io le mba io sy ihany tena gasy ary tena gasy zany. Fa ny malagasy mieritreritra sy manan-tsaina efa mandeha mitady mankany amin'ny qualité sy ny excellence par la formation, par la conduite, par l'attitude, par le comportement qui donneront des résultats de qualité et excellents. Izay no zavatra tedavina amin'izao fotoana izao. Ny aty ivelany efa mandeha amin'izany lalana zany, nanomboka tamin'izany androny atao hoe Bill Clinton zany, na tany amin'ny andron'India George Bush aza, efa nandeha tamin'izany. Tsy mbola tara isika malagasy raha manomboka miexiger norme ohatran'izany, tsy voasoratra zany kanefa na izany zany tsy maintsy apetraka hoe aok'izay ny fiarahana sy ny fandeferana amin'ny olona tena ialako tsiny. Satria eto socle de communication manko ny antsika stratégie eto, ialako tsiny ny teny ante aok'izay ny miaraka amin'ny fatin'alika. Fa rehefa fatin'alika dia fatin'alika, rehefa saka dia saka. Fa isika mbola manana tendance foana nareo hoe izy kosa efa mba manao e, izy kosa efa mba miezaka e, raharaham-pirenena tompoko. Tsisy an'izany. Izy kosa ve zany mba olombelona ihany dia tsy aditra e. Rehefa mijoro ianao hananatra olona dia manana fahendrena. Fa zao tena sahako miteny anareo. Raha misy mpanao politika hitako endry, miala tsiny aho, nareo manko miteny hoe zao. Fa izay no fantatra aloha. Raha misy mpanao politika endry, fantatro ny amin'izao fotoana izao dia fidèle Razarapera. Ny fitiavan'ny vola na fitiavan'enina tsy fantatro zany, tsy fantatro. Tsy mahalala an'izany aho, satria mbola tsy hitako. Fa fidèle, voalohany tsy misotro toaka. Tsy mbola nahita fidèle mijangajanga indray aza tompoko. Tsy mbola nahita fidèle ka hoe za andeha boaty raha hariva bainina. Niara niasa tamiko fidèle nandritranao mai 5 taona, 9 taona, 7 taona. Na 10 taona aza. Non, efa maherin'izany le 7. Le 7 manko ny fihetroko azy iny. Mbola bebe kely izy iny no defa nihaona tamiko. Izy ary nampatsiahy hoe zany le boy kely ohatran'izao izy ohatran'izao. Tsy mbola nahita tompoko. Fidèle Razarapera. Ka hiteny hoe za bainina, zay manko ny fampitsoana hoe na itsamy. Za tsamy andeha boaty raha hariva. Za zao tsy mbola nahita ny fidèle ka niteny tamiko hoe za tsamy mba omeo vola kely. Non. Ianao indray no mitsara tena hoe mafy ny asan'ny tony akamo tony, mafy ny asan'ny tsamy, tiany tsamy aloha. Izy kosa aloha mandray izy. Satria mila fanampiana le fandehananao ao anatin'ny tolona. Zay ihany no hitako aloha hatreto. Raha moa zany tsy tenin'ny efa-tsy eo. Hoe tena nanao sakrifisy ho an'ny firenena, takan'ny Dadamonja John ireny, ry professeur Albert Zafy, sy ny karazany, pasteur Richard Andriamanjaka, nanao sakrifisy daholo ireny. Oui. Fidèle endry iny. Fa izy koa rehefa jilambotra izy dia jilambotra izy. Hoe ndao totohondry dia totohondry koa izy aloha. Zay kosa aloha dia marina ary ilaina koa nefa ny olona ohatran'izany tsy hoe voatery hoe marina. Aza adino fa ny soratra masina miteny hoe marina ny fahendreny ety ambonin'ny tany hozy izy heloka any an-danitra. Zay.
Ianao ty ty tsika. Izay no mahatonga an'le amaranako an'izay zavatra hoe izay no mahatonga an'le firenentsika potika satria na isika vahoaka ara mamela malalaka, manome autoroute le mpanao politika atsika, ny mpitondra atsika andeha ho any amin'ny zavatra tsy mety de tsy mba mijoro akory tsika ary tsy mba miteny akory. Ary raha misy olona miteny milaza an'izany zavatra any, reny olona reny indray no paitsika nefa tsy mba tsapantsika akory hoe ho antsika anie reny zavatra tenenin'ireny olona ireny. Ity hira ity dia hiran'ny Kapepeky. Tao anatina pejina olona amin'ny PSG izy ity ary nahafinaritra ahy le hiran'le izy ka de mitsangana mandiza daholo amin'izao lahady atoandro ao anareo eny amin'ny plazy eny Rahamena mihaino ahako eny de mba misaotra betsaka fa faly aho mihaino anareo eny Rahamena zany any Dego moa zany ty hira alefako zaraiko aminareo. Dahoara.
Alepa, danse mami, danse mami, danse mami, danse mami, semanit papi, 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 semanit res papi, 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 ni katok. Hey, presta atenção, samba. Encore. Sabas. 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 Sabas chover. Sebade. Sabas. 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 Alepa, canayo, canayo, sumayo, puxe. Sabas. 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 Assim, mamão. Danse, mamão. Danse, danse, mamão. Danse, danse, mamão. Danse, danse, mamão. Stop. Danse, papá. Danse, danse, papá. Danse, danse, papá. Danse, danse, papá. Stop. Danse, petit. Danse, danse, petit. Danse, danse, petit. Danse, danse, petit. Stop. Attention, ça va. Ça passe. Disco Panax, l'ambiance, zajcimiec, que tu vois. Disco Panax, l'ambiance, zajcimiec, que tu vois. Oh, voyons. Est-ce que les filles sexy sont là? Aïe, 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 j'aime bien ça. Encore. Attention, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ils sont longs, mon bâtard. Hey, dehors. Ça passe pas. Ça passe. 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 Jenera mba nampiarahana izay satria miaraka tsara izy roa reo mba mampetipety ny tanora koa zany hiditra amin'ny iresaka enlèvement ty tsika de ataotsika any amin'ny farany ny resaka renara Kotomanga sy ny ministra Ranjatoelina amin'ny resaka Airmady sy Air Madagasikara sy Madagasikara Airlines. Enlèvement tena ezaka hanao hoe faran'izay fohy fa tsy lava satria marina aloha fa manaiky aho hoe miezaka ny mpitandro filaminana fa hitako hoe
Le fanendrehana an'le resaka fanaovana fivarotana na fitehirizana zava-mahadomelina eo ihany. Fa malasa saina ny ianao zany raha ohatra ianao mijery zany a ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana malagasy ialako tsiny ry zalahy. Tokony hisy servisy anankiray zany a tena manoro aho zany, aleoko tonga de solution no mena. Servisy anankiray na direction anankiray a tokony expert ny ao anatin'io fa tsy voatery hoe pôlisy na hoe zandary na hoe renseignements généraux fa tokony hisy direction a prospection a analyse a projection a stratégie. Prospection a analyse a projection a stratégie. Prospection, analyse, projection, stratégie. Averiko zay. Papisa, ohatrany hoe papisa zany fa tsy hoe papisa pire akory. Prospection, analyse, projection, stratégie. Le zavatra miseho manko de zao. Marina fa misy ny servisy ny renseignements généraux fa za mahita hoe tena ialako tsiny ialako fondro fa tena tsy miasa ny servisy na ny direction amin'ny renseignements généraux malagasy. Na possible koa hoe ny mpitondra fanjakana satria zao manko ny circulation ny renseignement tonga de directa any amin'ny secrétaire généraliny ny présidence sy ny dirikaby ireny zavatra ireny zay vao mandeha zany hoe vakian'ny filoham-pirenena zany isa maraina na isaky ny hariva c'est selon na arakaraky ny urgence ireny zavatra ireny. Tsy voatery hoe ny service de direction renseignements généraux no mety hoe tsy mahay fa ny olona mikirakira sy mamaky sy manao ny interprétation, manao ny analyse ny hoe degré d'urgence an'ireny zavatra ireny raha tsy professionnel. Zany hoe tsy voatery le filoham-pirenena fa le mikirakira azy alohan'le filoham-pirenena na ilay filoham-pirenena ihany koa mijery an'le izy tsy manome caractère urgent an'le renseignement tonga am-pelantanany dia ratsy aloha fa misy. Tsy zany le izy Malalatiana. Commission d'information zany ça veut rien dire zany. Tsy zany ny filaza azy. Fa prospective, analyse, projection, stratégie no fiantsoana azy fa commission zany a commission direction no resahako fa tsy commission. Commission zany bakeon'ny olona rehetra zany ary hoe restreint spécial tonga de fa zavatra mazava be fa spécial zany fa tsy mety zany ny hevitreo fa
efa tsy zany intsony amin'izao fotoana izao fa efa manana io resaka renseignements généraux io zany a manana importance ambony indrindra io ao anatina an'izany atao hoe fitondrana fanjakana zany satria amin'izao fotoana izao tsy alabriana problema intsony n'iza firenena eto ambonin'ny tany. Ka eto amin'ilay fikirakirana an'ilay renseignement zany no tiako hazavaina hoe déjà les renseignements généraux zany efa tsy de mavoa. Satria ny atao hoe renseignements généraux mavoa dia mbola tsy mitranga akory ilay zavatra, tsy mbola mibourgeonne akory les fleurs dia efa fantatry ny renseignements généraux ary tokony efa mandeha tany amin'ny circuit de renseignement jusqu'atrany amin'ny filoham-pirenena any. Rehefa analizena ny zavatra mitranga ao a Madagasikara dia efa misy zavatra miseho, zay vao mireagira ny sampana rehetrarehetra miandraikitra ny fandriampahalemana. Tsy ampy zany le ato amin'le fijerena mialoha, fanadihadiana mialoha amina phénomène le ato amin'le anticipation, tsy ampy ihany koa le projection, tsy ampy ihany koa le stratégie. Ny anatra momba an'izany atao hoe fikirakirana ny renseignement sy fahazahoana renseignement ireo olona ireo, fa mampagaga fa rehefa tonga ny ampiasana azy tsy hainy rahalahy le izy. Eo zany ny indro-kelin'ny mpandrafitra. Marina ary tena tsy azo lavina fa matetika ny ratsy dia lasa lo foana. Fa amin'izao fotoana izao noho ny teknôlôjia izay tokony hananana kosa aloha, izay negligen'ny matetika ny décideur, dia lasa misy retard ny traitement na renseignement eo am-pelantanan'ny mpikirakira azy na ny mpanadihady azy na ny professionnel amin'izany zavatra any. Ka any efa mitsanga ohatran'ny vaiak'andrina le izy zay vao menatra daholo ny tsirairay. Ny tiako tenenina dia izao. Mahamenatra io lazaiko io, marina ny teninao Marina Rabemananjara. Logistique le teneniko teo hoe teknôlôjia. Tsy maharaka an'le teknôlôjia le organisme na le direction, nefa ny olona efa smart daholo ny telefona nampiasaina sy karazany, nefa ireny no mora détectena indrindra amina teknôlôjia tokony hananany ny olona hoe mikirakira ny renseignement sy ny prospection sy ny enquête amin'izany amin'ny zavatra miseho. Ny tiako tenenina dia izao hoe itony enlèvement itony dia mitovitovy ary karazana ohatrany hoe fanandrakan-dramana amina zavatra mafimafy kokoa. Zany hoe me manomboka miditra ao Madagasikara ny zavatra enjana mbola tsy niainan'ny malagasy tao anatin'ny 95 taona. Azotsika e? Manomboka misy fanandrakan-dramana an'izay hoe aiza ho aiza ny dôzy zakan'le fitondram-panjakana. Dia maro ny olona miteny hoe mampiomehy le revo satria any amin'ny tsy mangididy no atsorina. Sasan'angy samihafa ireto mpanao drogy sy mivarotra ary mitahiry an'izany ary manafatra an'izany sy ireto mpanao enlèvement. Izany hoe ampatoriana ary amin'ny fanenjehana sy fandoroana an'ity cocaïne izay tsy fantatra intsony na efa siramamy sisa ny tao anatiny, satria tsisy huissier teo ka ny constate hoe tena héroïne tokoa ity nidorany ity. Maro ny olona miteny hoe cinéma fotsiny io.
Io zany le zavatra mipetraka. Le tena marina aveo de hoe any am'le marina fa nidrogena le olona. Fa la drogue en question était tout simplement pour que les gens perdent leur mémoire, pour qu'ils ne se souviennent pas qui étaient les gens avec eux. Mais ça ne veut pas dire que nana hitanao amfetamine na ino ty izy teo ino ty amin'ny cocaïne na héroïne tao anatin'ny raha natao analizin'le olona. Tsy midika izany fa ireto olona mpanao an'ity zavatra ity dia mpanondrana na mpanafatra na ao anatin'ny réseau any drogy. Fa nenireto fitaovana ampiasainy le midroge an'le olona. Fa zavatra hafa no tanjon'ireto zay efa teneniko voalohany hoe ny fangalarana taova an'olona. Tsisy mazava mihoatra an'izay. Aiza zany satria ianao hatreto zany ianao tsy maheno hoe nisy descente hono nataon'ny pôlisy niaraka tamin'ny mpitsabo manam-pahaizana nanao expertise na bloc opératoire ohatran'izao na ohatran'izao. Oui, Pegasus ny an'ny Israely any malaza be iny, scandale be mihitsy. Tsy fantatrao zany, tsy misy zany. Fa any amin'ny lalana ary ohatrany malasa saina izy indraindray satria hoe tapitapoka misy mpanao drogy tafatroaka. Deo anao ny tonga saina. Efa firy volana zay no miteny misy olona anankiray tena spesialista amin'ny fanondranana sokatra. Fimpira zay miteny fa mbola mandeha ny volamena ao Anosibe entina katamaran. Mandeha zaolina fotsiny io. Misy mihaino ve? Ny zavatra hitanao de tena mivoatra arabola, ara-pitaovana, mebolangana, mebogosy. Amin'ny fomba fitafy sy ny fitaovana anaovany ireto minisitra tompon'andraikitra. Avahako amin'izany ministry ny segy ny amin'ny gendarmerie ary miangavy anao ray aman-dreny fa tena mahafinaritra ny fomba fiasanao fa tohizo hatramin'ny farany. Aza manaiky sakanan'izany ianao fa noavin'ireto tanora malagasy jereo tompoko. Tohizo ary ampahafantarin'ny vahoaka na hahafaty anao ara satria ho an'ny tanindrazana no nazahoanao an'ireny kitany fa tsy voninahitra. Fa ny zavatra hita dia na mitatatara ianao. Misy olona spesialista amin'ny fanondranana sokatra presque une fois par mois mandefatra any amin'ny 4000 na 5000 unités livraison en haute mer any Tuléar. Fa tsy miakatra aty Antananarivo io. Mba azonao an-tsaina ve ohatrinona ny vidin'izany? $250 anie ny vidin'izany ny anankiray. De ataovy. Ampitoboy. $250, 250 000 fois 5, $1,250,000. Misy olona indray mandeha isam-bolana mandray $1,250,000. Azonao an-tsaina ve zany? Joalajoala ny trano aveo à gauche à droite. Izy ty koa kay zavatra hafa indray nieritreretin'ny pôlisy nanendrihana an'ity olona ity hoe atao drogue indray. De hoe tafatroaka de tsy fantatra ny tohiny fa eto zao nahita azy nijery tapoka teto fa tonga saina hoe ary io le ry mijery ahy. Tsisy mihitsy ny ankety amin'ny resaka enrichissement illicite et subit.
ao anatin'le hoe grande délinquance financière. Marina fa misy le hoe ariamo izy teo, na tsy haiko ny filaza azy. Fa tokony hatsangana mihitsy io organisme anankiray io tompoko ary miangavy ampanajana. Ny atao amin'ny atao hoe direction amin'ny resaka grande délinquance financière. Tsisy olona vitan'izany hoe andeha hibata olona miaraka amin'ny fitaovana mahajemby, mahasafotra, ary mbola miaraka amin'ny 4x4 zay entina madama. Dia misy olona manao kagolina ao anatiny raha tsy olona manam-bola mpanefoefo. SUV Toyota ozy. Dikan'izany olona mpanam-bola, zatra tanana mitsotra, totakely. Tsisy le prospective, tsisy le analyse, tsisy le projection, tsisy le stratégie. Mba nianatra ihany ireo polisy malagasy ireo, mba mahita ny système eran-tany hoe ny olona misy fa dia mionona fotsiny hoe renseignements généraux manantsika, mais finalement quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Arahi, recouvrement des avoirs illicites. Fa miampy an'le grande délinquance financière tompoko zay tonga dia manao ankety avy hatrany hoe avaiza moa? Hazavao aminay fanjakana? Za aloha dia efa miteny. Efa miteny teneniko dia izao. Aza mba olona akaiky ahy no lan'ny filoham-pirenena manaraka eo. Tsy fantako zay rapitro fa ireny zavatra ireny trano mijoalajoala gauche, fa nanana mijoalajoala tapitapoka eo. Coca-Cola ambadiky azafady tompoko, tsy maintsy azavaina amin'ny antsipriany avaiza ireo vola ireo ary inona ny source. Mijery ianao zao amin'le affaire Airmady rehefa avy eo, marina mafy, na inona mandeha raha matoriana tsy ny teny hoe iza ireto investisseur any ivelany zay maorisiana ozy izy, iza ny ao anatin'io, na inona mandeha izy, tsy ny teny an'izany, tsy ny teny izy ao anatin'le hoenotsika manko izy rehefa avy eo. Izany hoe non seulement zany ny totakely manao ny ataony, fa ilay mpiasam-panjakana ihany koa dia manao ny tsy tokony ataony. Ny aty zany manao ny ataony, ny aty manao ny tsy tokony ataony. Ary ny zavatra tokony ataony tsy ataony. Tsy mino aho hoe tsy fantatry ny ministry ny fandriampahalemana. Izany hoe tokony hanana mihitsy tsika direction anankiray amin'ny resaka fanadihadiana efa mivoatra araky ny toetrandro, fa tsy zavatra statika, zavatra efa dépassen'ny teknôlôjia hoe renseignements généraux zany. Ilainy zany, tsy miteny hoe tsy ilainy zany. Ny olona efa ela ny nanorina zany atao hoe CAPS aty an-dafy. Ny olona efa ela ny nanorina zany atao hoe CIA any États-Unis, FBI, Mossad. Inona ny antsika malagasy? Taraiky. Mihevitra zay hoe PAPS, prospective. Non, prospection, teny anglisy le prospective, azafady. Prospection, analyse, projection, stratégie. Izay io organisme io direction io. Tsy voatery polisy ny ao anatin'io fa expert amina domaine tsirairay aby. Eny fa na dia hoe ny chimie ary. Tsisy zavatra anticiper mihitsy amin'ny zavatra mitranga ao anatin'ny firenena, na androany na tany aloha. Dikan'izany io organisme io no mianticiper
ny fivoaran'ny fiainam-pirenena amin'ny indrindrindrindra amin'ny lafin'ny fandriampahalemana, fiarovana amin'ny malagasy amin'ny fiainana. Oui. Ato amin'ile organisme amin'ny resaka hoe grande délinquance financière, fanaovana sy ny fijerena ny sorsa hoe avaiza ny origine n'reto hareny reto. Fa rehefa tena lavahanao daholo anie izy rehetra ireo, sikirinao hatrany amin'ny fotony. Ka ny problema tatao mika dia zao, ny DGID sy ny Bianco nataon-dralahy lasa plutôt politika, anendrehana mpanao politika mpanankarena fotsiny. Fa ity zavatra ity tsy manavaka. N'iza manana nakaranana gasina vazaha, ka rehefa misy zavatra tsy mazava, ahoana moa? Ozy izy le juge vazaha, le magistrat vazaha, nijerena ny farim-pananan'le bandy. Milliards et des milliards et des milliards. Pour ne pas dire quelques centaines de millions de dollars. Lasa ireto magistrat sy juge frantsay amina ankety anankiray, nanatona ny directeur général ny impôt hoe mba meo anay ny fiche d'impôt an'ity olona ity. Autorisé moa zareo tamin'izany satria ankety io. Mijerena ny impôt analohan'ity olona ity, miaraka amin'ny société rehetrarehetra sy ny farim-pananany. Tena laziko anao fa lavitry ny afo ny kitay a. Lavitry ny afo ny kitay. Ary raha ny tena olana ary dia zao, tsisy kitay mihitsy le afo. Fanina le magistrat, fanina le juge, fa ahoana ary ty afo ty mindrehatra, ty afo ty mindrehatra nefa ny kitay tsisy. Ny zavatra tiako tenenanareo an'izany dia zao, tsy tonga ho azy tompoko toy ny an'Levimanto satria efa misy zavatra, efa misy tanana zatra mitsotra ao. Ary efa tena hoe misy impunité totale ka nahatonga ny ampigadrana ary reny olona reny dia mbola mahazo chambre de luxe payena 2 500 000 FMG par jour ny dépense amin'izany. De vivre dans le luxe. Dia tsisy dikany amin'izany. Misy ny télé, misy ny wifi. Zay le zavatra mitranga. Zany hoe raha ohatra mipetaka aty amin'ny voalohany ianao dia efa mipetaka amin'ile sorsa hoe avaiza azafady kely hoe ngia AR mba avoay aminay avaiza ny sorsa an'ireto farim-panana an'ireto. Ringa pas bleu. Tena savolaina vao tafavoaka amin'izany a. Na une semaine raha tsy vita ny ankety amin'izany a. Avoay taiza ny fomba nanaovana an'ity, nanaovana an'ity, nanaovana an'ity, nanaovana an'ity, fa toa misy an'ity, misy an'ity, misy an'ity. Misy an'ity, misy an'ity. Vola tary amin'ny compte offshore ohatran'izao nataoko an'ity dia ay ok ary. Jerena ny amin'ny compte offshore. Avaiza i vola io? Saisie zany le banque na le organisme migéré an'le izy. Hita ihany hoe tsy mazava ny sorsa an'io. Mety BDR, mety volamena, mety sokatra, mety commission vidanana avion, commission amina resaka augmentation ana tarifana solika, commission amina fanomezana toerana stratégique, lalàna stratégique. Ka hoy izy hoe rehefa vao maîtriser kany reto mpitondra fanjakana reto, dia inona moa no tsy angalarako organe, dia alefako par avion. Rehefa afaka ilay izy dia izay maty any maty, fa au moins ny lafiko $80 000 $100 000.
Manofa jety aller retour $20,000 raha lafo, 25,000. Izy amin'ny alalan'iny entina amin'ny valizy kely mangatsiaka. 8,000 € ny vidiny. Zay tsy fantatry ny Erika akory hoe vente publique anie zany. Ka le izy tsy voasakana le izy amin'izao fotoana izao. Tsika zao mba miandry hoe marina fa weekend. Fa ny olona raha omaly tsy haiko ny sary nataon'le Omega sa izy anaran'le zazavavy iny. 1246 TAB Toyota hozy izy. Efa mba tokony mivoaka tamin'ny tambazotra rehetra hoe voasambotra ny tompon'ilay tômôbilina na hoe plaque tsy miexista le izy, tsy mitovy n'ilay tômôbilina sy le numéro tena tompony, na hoe nisy zavatra navoakan'ny conférence de presse nataon'ny tompon'andraikitry ny fandriam-pahalemana. Non, faut qu'ils vivent leur week-end. Zay no mahatokana milaza aminao foana ary malagasy. Ataovy ny ezaka tsirairay ary zay mamarina ny tenin'le zandry lamoaly hoe raha ny mpanao politika ary zoky izy tsy eritreritra ny intérêt-nao vahoaka zany fa ianao foana mihina ny tady kiraronao eo izy. Marina zany tompoko. Tsy ny mpanao politika mihitsy ny andeha eritreritra anao anatin'ny fankasarotanao fa zao izy menakavy miaina ao anatin'ny weekendiny. Tsisy na iray raha mijoro hoe mba ahoana kosa ty zavatra ty. Tsisy. Weekend sabotsy makaina mifandombe raha sotrosotro be kisana whisky, black label na non efa tsy zany intsony double black na blue label loatran'izany na mamangy ny sipa kely, deuxième bureau, mandeha mitsako saucisse composé sy ny karazany. Manao bogosy mitondra ny ramatoa-metsena, manao sopine na tsy haiko. Zany. Fa ny urgence ao anatin'le firenena, le devoir citoyen tsy misy. Na de hoe ozy moa le zandry zay hoe tonga de le zavatra missionnaire zoky be ozy izy tonga de le pansement e. Fa tsy traitena akory, tsy traitena akory ozy izy le fery hoe mba diovina aloha de désinfectena de zay vao mba asiana an'le ino izy teo bétadine de zay vao mba asiana an'le pansement ozy izy. Marina ne azy. Fa tonga de reveo pansement angaha io a. Sambory ny mpanao drogue de vita io. Ale voara vao maika mipotra. Tamina vehivavy bevoka. Iny vao sambotra tao. Eo zany tsy maintsy manao weekend ve rahalahy. Mana droit zany izy. Eo zandry mahatonga an'le hoe rehefa zatra tany amin'ny zavatra mitsotra nandeha nileseana izy tany amin'ny fiainany tany aloha tany. Zay tsy nilazaina tamin'ny vahoaka hoe ity boay ity ne, ity ramatoa ity ne, zao ny toe-panahy sy zao ny toe-tsain'io, zao ny fitondrantenan'io de tonga amin'izao zavatra zao tsika miandry alatsinainy aloha vao miandry valiny hoe inona ny zavatra niseho. Voasambotra ve? Nahita ve le 1246 sa tsy hita? Tsisy maheno a. Nefa tokony hoe sokafy ny centre immatriculateur. Le filoham-pirenena koa moa zany tsy eo de ohatrany hoe tsy maintsy miandry ny filoham-pirenena ve mibaiko an'izany? Non. Non. Misy tompon'andraikitra zany. Tokony atsapa le tompon'andraikitra ao amin'ny centre immatriculateur hoe voalaza zany anjarako mijery ny base de données tonga de meko ny polisy na meko ny zandary hoe ty ny tompon'io zavatra io, ty ny renseignement tompoko, vita zay ny anjarako. Fa ngia directeur koa de centre immatriculateur na immatriculation tsy maintsy mirevy, tsy maintsy weekend. Whisky na divay na tsaky, saosisy, nofon-kena, concombre sy ny karazany. Finoana ahoana le vidéo an'le sipa ry zandry. Ka matahotra kosa izy mety ho finoanako. Mety nahazo menace izy zay a. Za raha vao nanomboka teto tonga de ho pareny ny azoko teo ry zandry a. Mbona malilo ny tiako tenenina eo.
Hitanao tsara vao nanomboka teo de tsisy mpanaraka ty am'ty. Tafindra la menacena zany ny tena. Zany moa ve tsy mahazo antsika zany e. Zay le izy, azavaiko amintsika menakavy hoe il y a trop de laisser aller dans cette affaire. Dans la vie de la nation malgache. Tsy ny mpitondra irery ihany na mpanao politika irery ihany. Fisika malagasy ihany koa no mamela an'le laisser aller. Zavatra be dia be na izay zavatra roa zay fotsiny tena mba iangaviako hoe alefaso no momba an'ireo grande délinquance financière ireo. Fa betsaka ny zavatra hitsikafona ary betsaka ny zavatra ho voasakana ao anatin'izay zavatra izay. Dahoary mila réquisition ny procureur ny zavatra ohatran'izany kanefa na iza anaty zany ny procureur koa tokony tonga de rapide maheno an'le zavatra. Non seulement le vehivavy namoaka anazy iny tonga de enquête ao misy garde foana normalement ny fitsarana tonga de mandeha ny enquête rehefa fiable le zavatra le renseignement azo avy amin'le zazavavy dia déclencher zany ny poursuite par rapport am'le 1246 am'le resaka réquisition de mandeha ho azy zany procédure ohatran'ny procédure rehetra zany tsy de hoe sarotra hoe ahoana fa tsy maintsy atao fotsiny de zay ny amin'iny fandefa hira anankiray tsika Dahoara. Pourquoi il est indispensable de savoir. Malala zany no alefatsika amin'ny Samuel izy ty.
rehefa vitako le sasany vilany sy lovia dia mbô ataonao le lakozia malala malala koa kozy raha mba haiko zany sasalamo sady kaza mba fanorisory fa mba tsisy nolonolono dia zaza mba tao izany tsony kaza mba fanorisory fa mba tsisy nolonolono dia zaza mba tao izany tsony fa reraky ny manompo anao a leo mamelanao mba marariko ny lohako dia mampaninona natoy ianao tena titiko zany rehetrarehetra zany mba ataontsika roa fa reraky ny manompo anao a leo mamelanao mba marariko ny lohako dia mampaninona raha toy ianao tena titiko zany rehetrarehetra zany mba ataontsika dia rehefa vitatsika ro daholo zany rehetrarehetra zany sy mifamaly mandromandro ny faly dia rehefa vitatsika ro daholo zany rehetrarehetra zany sy mifamaly mandromandro ny faly dia rehefa vitatsika ro daholo zany rehetrarehetra zany sy mifamaly mandromandro ny faly dia rehefa vitatsika ro daholo zany rehetrarehetra zany sy Inana hiditra amin'le resaka dossier Madagasikara Airlines sy Air Marotsika na hoe izy ity zany a Air Madagascar contre ino izy teo Madagascar Airlines fa ny olona ao anatiny dia hoe miaro ny Air Madagascar zany ny ministra Ranjatoelina ary miaro ny Madagascar Airlines koa Ramatoa Rinara Kotomanga. Hoe nokontsika kely vetivetika mba ahafahantsika matsapa hoe ahoana ny état d'esprit entina ao anatin'ity le ady-hevitra na le hevitra avoakany Ramatoa Rinara ity. Ny zavatra tsara ho fantatra aloha zany dia zao hoe iza moa Ramatoa Rinara? Samby mahalala azy daholo isika rehetrarehetra fa ny zavatra mety tsy dia be mpahalala angamba dia hoe tsy mbola naheno tsika na indray mandeha aza hoe sauf tao anatin'ny natongavany Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny fitondrana rehefa avy nivoaka tamin'ny fifidianana ka nandresy tamin'ny fifidianana dia tsy tadidiko moa na tale jeneraly na tale tokoro ny isam-pandraraha miandraikitra ny fampahalalam-baovao na communication na information zany teo anivon'ny présidence na conseiller tany amin'ny primature ihany koa tamin'ny andron'ny amiral Ratsiraka angambany izay tamin'ny andron'ny Andriamatoa Tantely Andrianarivo raha tsy diso aho.
Fa na indray mandeha azy isika, na indray mandeha zao, mbola tsy nahino hoe Ramatoa Rina Rakotomanga, tale jeneraly, na hoe PCA, non, allons on va dire PDG ana orinasa anankiray teo amin'ny firenena ka nanana nina izy azy. Ny tiana lazaina amin'izany ary tiana ampitaina zany hoe tsy mbola nanana fait d'arme izy tao anatin'izany atao hoe fandrarahana aty amin'ny privé ka nahitana hoe ainy kosa ny mitantana orinasa fa jereo ohatra izy no mitondra an'ity orinasa ity, izy nampisongadina an'io, zany hoe ato amin'ny fitantanana orinasa aty amin'ny dikany privé bona malilo inona filaza azy, aty amin'ny ivelan'ny fanjakana zany tsy mbola nahita tsika na indray mandeha azy. Ary ny souvenir mipetraka sy miverina matetika ao anatin'ny sain'ny malagasy dia ny hoe satria vao haingana dia rehetra ilay valizy maintimainty maromaro sary natsofoka tao anaty avion, iny moa tsy fantatra mazava tsara ny amin'iny fa tsy hitatra lavitra be amin'iny fa ny zavatra anankiray zany fantatritsika ary arahana malala, tsy mbola nisy orinasa taty amin'ny sehatry ny ivelan'ny fanjakana ka hoe iny ahafahana manaiky fa hoe manana fait d'arme dans le secteur privé zany Rina Rakotomanga zany. Fa matetika dia teo amin'ny sehatry ny fanjakana ary tao anatin'ny orinasa tsy miankina, merci madame Mikiala Raivo, fa matetika dia tao amin'ny sehatry ny fanjakana no nisy azy. Zany hoe niainga tany amin'ny fanaovana politika dia nomena sehatra na nomena plasy politika no nomena Ramatoa Rina Rakotomanga. Tsy minegliger ny compétence-ny any amin'ny fanjakana zany, fa ny aty amin'ny tsy miankina tompoko resy-kafa. Ny zavatra mitranga dia zao, inona samy naheno daholo tsika tsy ho averiko eto ray manontolo hoe iza moa zany no ninome anao ho PCA an'ity Madagasikara Airlines ity. Na izany na tsy zany, ny fanontaniana tokony mipetraka dia hoe amin'ny fomba ahoana moa zany no nahatonga ny fitsarana no ny fitsarana nanapa-kevitra hoe ny Madagasikara Airlines no karazany hoe hitantana sy exploiter ny structure na ny infrastructure na ny seul actif restant d'Air Madagasikara. Io zany tsy mahazava ny olona rehetra fa takon'ilay hoe niraisina tao anatin'ny conseil des ministres tamin'ny 13 octobre anga izay raha tsy madiso tany amin'ny taona 2021 sy 2022. Raha ny fahafantarana azy anefany tena voahaingana ary tena voahaingana
mety ho diso a. Fandao atao hoe efa n'exista 10 taona ity Madagascar Airlines ity. Atao en va admettre. Fa si ma mémoire est bonne, mampagagaly efa napahan-kevitra le fitsarana hoe Madagascar Airlines. Zany hoe ity Madagascar Airlines ity zany dia niforonina mba ahafahana mi-exploiter an'le actif na le réseau d'exploitation en Air Madagascar dia nidégugena Madagascar Airlines. Io manko ny fandaniana mipetraka hoe ary ao anatin'le zavatra tenenin'ny Ramatoa Rina Rakotomanga dia misy non-dit maromaro. Zay anankiray ny tena important. Mila mamaly zany ny eny amin'ny sehatry ny fiadidiana ny République na ny présidence hoe azafady tompoko tsy izany ilay zavatra. Non-dit ao anatin'ny teneniny dia zao hoe tsy minisitra Joël Randriamandrato ozy izy no nome anahy. Ohatrany hiteny izy hoe fitaovana fotsiny fa ny filoha Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina no nametraka anahy teo. Dikan'izany tiany tenenina dia hoe ny zavatra nataoko ary zay no mahagravy an'ity affaire ity. Ary zay no nahatonga ministra ny teny hoe raha tsy mety ny ataoko, tsy mety amin'ny mpanao politika fa za hanadio ny tanàna dia alefaso aho. Matrinona amin'izany tokoa moa Ranjatoelina na ministra Ranjatoelina. Tsy matiatiko amin'izany izy fa nareo tsika menakavy no very ao. Ny tiany Ramatoa Rina tenenina dia ny filoham-pirenena no nametraka teo. Fa ao ambadik'izay misy zava-dehibe ary tena ngeda be Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha nametraka teo ny filoham-pirenena, dikan'izany ny zavatra rehetra natao momba Madagascar Airlines dia nivaliden'ny filoham-pirenena. La preuve ny conseil des ministres du 13 octobre 2021 ary rehefa nommé PCA il n'y en avait aucune objection ni officielle ni officieuse fa rehefa tonga ianao Andriamatoa Ranjatoelina dia sahanao no nanala fa tsy ianao akory no mahavita manala fa ny filoham-pirenena no nametraka teo. Dikan'izany tsy hanananao le pouvoir raha ny tiany Ramatoa Rina atongavana. Fanontaniana mipetraka zany ary tena goavana ary zay manko no mampatonga nytony fandarany tony hoe n'existe. Ohatran'ny malasalasa saina le hoe olona napetraka ilay filoham-pirenena dia tonga andao tenenina hoe tonga avany le ministra dia mitetateta, midedadedaka, tonga dia mandroaka an'le olona napetraka io filoham-pirenena. Nandrasana lakamisy, non, nandrasana zoma, sabotsy, lahady, tsisy réaction le filoham-pirenena. Non, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, ny baolina tamin'le baolina iny samy mijery daholo ny olona hoe ahoana izao ny fihetsiky ity Rina ity dia ahoana ny fihetsiky filoham-pirenena ohatran'ny taona angatsika ihany. Ary misy olona roa, indray lehilahy, tazanin'ny olona koa hoe ary efa mangatsika mihitsy ny fifandraisana misy amin'ireto zany. Dia nefany ilay ministra dia miteny hoe efa nifampiresahanay mirahalahy io ary efa ho alefa
any amin'ny filoham-pirenena na efa lasa any amin'ny filoham-pirenena ny anaran'ireo olona isolo azy. Eo zany no mipetraka ny fanontaniana hoe Ramatoa dia miteny mazava tsara fa ny filoham-pirenena nametraka azy teo. Ramatoa nefa lamy PCA. Raha ny tiany tenenina ao anatin'izay ny filoham-pirenena nametraka azy teto, za PCA voapetraka tamin'ny alalan'ny tsangatanana, eny fa na dia ny solon-tena ny ery Madagasikara aza, ny MGS sy ny aksionera tao anatiny dia nanaiky hoe iza no PCA ny Madagasikara Airlines. Tsika zany efa tsy miresaka an'le hoe anana ve le ino izy teo, le compétence na le aptitude hitatana orinasa aty amin'ny orinasa tsy miankina, indrindra zavatra délicat hoe transport aérien. Satria raha jerena tsy fantatry Ramatoa akory hoe tsy compagnie aérienne ane ity Madagasikara Airlines ity. Ny atao hoe compagnie aérienne dia manana licence de transport aérien na manana certificat de transport aérien izay antsoina hoe CTA. Ary tsy azo an'io mihitsy izy. Kanefany dia milaza izy hoe ny fijoroana compagnie anankiray na izy Rakotomalala ary Rapitso tonga any Madagasikara na distance raha dia manokatra hoe Madagasikara atao hoe Madera, ndao atao izay Madera, misokatro amin'ny fomba mihaja au niveau amin'ny ino Tuileries Antaninarenina. Fa maintenant andeha hangataka licence amin'izay na certificat, azafady mbola zavatra hafa izay, mbola procédure samihafa izay. Fa ny zavatra tena marina zany dia izao hoe fatorany Ramatoa ao anatin'ity revi ity le filoham-pirenena hoe il est temps que vous dites tout, sinon c'est moi qui dirai. Mazava be le démarche. Raha manao analyse ianao tsy mandinika. Matoa le limogeage validé, tsisy réaction avy any amin'ny fiadidinan'ny République na ny présidence dia midika zany fanekeny ny filoham-pirenena ny fanalana n'Andriamatoa Mamy Rakotondraimibe. Mbola i Mamy Rakotondraimibe koa dia izay ny kinapo sy tompoko. Ary jereo tsara le statut fa ato amin'ile tierce no hoe actionnaire. Ary nefa tsy mazava fa Mauricien. Ny fanalana ny Mamy Rakotondraimibe sy Rina Rakotomanga dia eo mi-dénaturer an'le izy hoe tia hiteny hoe mety nisy fitaka goavana tao dia tezitringay Andry Rajoelina. Satria rehefa mandeha ny renseignement sy ny zavatra mivoaka dia hoe tsy tafiditra ny avy loatsony Ramatoa. Normal ihany koa zany satria Ramatoa raha mitantara ao anatin'io resaka hoe TGV tsy mampara io dia olona akaiky ny Andriamatoa niajo Andrianay Narifelo. Satria tamin'ny ireny propagande tamin'izany andro tamin'ny 2012 dia teo akaiky ny Andriamatoa niajo Andrianay Narifelo izy fa tsy tany akaiky ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Mazava ho azy raha nasitaka Andriamatoa niajo dia lôjika be raha hasitaka koa Ramatoa Rina Rakotomanga. Fa ny zavatra tsy milamina ao anatin'ity tantara ity dia izao fanontaniana mipetraka dia hoe ina moa zany ny fedary mandeha Madagasikara Airlines no famitsolatsolana hoe izahay eny fa na dia hoe nisy didim-pitsarana ary izahay indrindrindrindra mipetraka ery ambony ery hoe izaho Rina Rakotomanga amin'ny PCA dia ny Madagasikara Airlines ny Ramatoa Rina Rakotomanga dia samy tsy manana tsaikefa amin'izany atao hoe
fitantanana na fiasana ao anatin'ny sehatra ny transport aérien zany. Io zany le fanontaniana. Tsy vitan'izay fa rehefa mandeha le hoe efa elaela any zay nahenona hoe vidy Boeing 787 hividy Embraer. Zao raha tena atokisan'ny mpanjifa amin'izany efa ela ny tokony ho azo zany. Fa maninona no tsy mahazo? Resaka problème na garantie souveraine. Mazava be ao anatin'le démarche fa inona moa zany? Ny zavatra tsotra indrindra dia ohatra zao misy restaurant, bar aty Frantsa tiako hovidiana na tiako hanaovana location gérance. Mihaino any ny eny tao anatin'le fandaharana. Tsy naheno aho na indray mandeha. Ohatran'izao zany ny volalohan'ny Madagascar Airlines ho an'ny Airmady isam-bolana hanofana an'ireto fitaovana na le réseau d'exploitation na le fonds de commerce an'ny Airmady ka alohan'ny Madagascar Airlines. Tsy naheno an'izay ary tsy naheno an'izay koa nareo. Mba niandraina zany, mba nihaino hoe fonds de commerce, exploitation de fonds de commerce ozy izy ny tenenina. Dia mba niandry ny vahoaka malagasy, niandry ny teny hoe ohatrinona ary zany ny vidianan'ny Madagascar Airlines ny fonds de commerce. Rehefa jerena nefa le répartition amin'ny action ao anatin'le fizarana an'le izy dia 20% ny an'ny Airmady. Tsy ambony tsy ambany ohatran'ny lohalika alika. Fa misy olona dia hoe ity olo ity 5% ny azy fa miakatra de manière progressive ho tonga 30%. Io olona io tsy fantatra hoe iza. Ohatrany tia tena izy hoe mitondra vola tsikelikely le olona fa miankina amin'ny situation politika. Raha tsy eo intsony andro ratsy dia miakatra le olona na tsy milama amin'ny firenena na tsy eo intsony Rinara Kotomanga dia tsy miditra le vola. Ohatran'izany ny sinona tiana aseho. Dia nony tonga hatrany amin'ny fanambanimbaniana. Zay le teneniko hoe io andeha hianatra izahay. Misy olona natao hianatra fa hoe nianatra mba hahazahoana statut social ilay tompoko fa tsy hahazahoana fahendrena. Dia eo no hitanao hoe olon-kendry ve le olona. Satria raha andeha hitonatona ianao andeha handrefa an'izany hoe fianakaviana Ranjatoelona. Ohatran'ny tao maivana be ihany tena miala tsiny Ramatoa Akama Rina. Tena miala tsiny miteny aminao Ranabavy. Fa vous n'atteindrez même pas la cheville de Ranjatoelona. Je suis désolé, entièrement et profondément désolé. Vous débutez à peine, à peine, dans le secteur aérien, transport aérien. Ces gens-là, ils ont grandi dedans. Ils savent où est-ce qu'ils vont. Non seulement ils ont grandi dedans, ils sont diplômés, hautement diplômés. Avec l'humilité légendaire de Ranjatoelona. Zay vonena tamin'ny FMI Banque mondiale. Ramatokely. Adinao ve fa ministry ny transport taloha iny? Adinao hoe sao dia mba ianao aran'izay vao niona tamin'ny FMI Banque mondiale dia avec TIME anaty satroka aminao izy. Dia ianao ve ianao Ramatoa Rinara Kotomanga
zay tsisy malala akory hoe inona ny backgroundnao. Iza marina ianao io. Fa ny fait avéré anao de hoe vous avez évolué dans le monde politique. Pour que les gens vous connaissent. Dia ianao nandeha andrefirefy an-Ranjatoel. Derrière un Ranjatoel, il y a un autre qui est une famille d'intellectuels techniquement hautement formés. Tena mba ohatrany tena manala mba asivo humilité ihany le fiainana tompoko ary tena mba miangavy ampanajana. Za la mijerana eto aloha zao tsara be le volon'ny Rena zany androany ary tena faly teninao nanimba le beauté-nao tompoko. Tena ialako tsiny. Ça ne souffre d'aucune discussion. Zany atao hoe compétence en Ranjatoel zany. Aucune discussion. Ça, je vous le dis. Fa raha ianao natao sujet eo ambony latabatra hoe inona ny parcours-n'izany Rina zany, inona ny background-n'izany. Et moi, je vous dis, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Mais il y a des questions aussi embarrassantes qui auront des réponses, qui ne sont et qui ne seront pas à votre avantage. Vous voyez bien. Raha iresaka ny Ranjatoel tsika ambony latabatra, tonga de valina c'est un technicien, c'est un haut technicien du transport aérien. Ino tsika ny tenin'ny Ramatoa na Madame Rina Rakotomanga. Le plan tiano hoentina mety abotira ihany ve izy sa tonga de hoe flop total ny fieritreretany Rina. Za aloha zany fieritreretako anazy niona tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale tamin'ny fahatelo amby roapolon'ny volana meteo ny Air Madagascar izay nisan'ny ministra ny transport izay tao Andriamatoa ministra ankehitriny. Isan'ny zavatra niteneniny tao ny hoe tsy manana business plan izy fa any amin'Andriamatoa filoham-pirenena ny business plan miandry ny validation ary sambany teo amin'ny tantaram-piainany no niatrika an'izany atao hoe FMI sy Banque mondiale zany izy mifampiraharaha amin'ny institution de Bretton Woods. Somary gaga ihany moa ny tenako naheno an'ilay izy, izay no zavatra nisy. Dia tiako mampahafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny Banque mondiale dia misy fepetra maro be. Ary isan'ny fepetra napetraky ny FMI hoe tsy mahazo mamoaka vola na ny ariary ho an'ny Air Madagascar intsony ny fanjakana malagasy. Ankoatran'izay efa voasoratra ny anatin'ny loi de finance izay misy moa ny garantie souveraine, misy ny garantie étatique, mipetraka ireny efa anaty loi de finance tsy afaka esorinao intsony fa tsy manaiky intsony zareo raha tsy hoe hovain'ny Conseil des ministres indray ary adoptena ilay business plan ka ohatriny amin'izay no ho alohan'ny fanjakana fa raha ny tiany ny FMI sy ny Banque mondiale dia tsy misy na ny ariary ho alohan'ny fanjakana malagasy intsony. Gaga hoe tena Andriamatoa ministra ankehitriny hoe 40% ny 86 millions d'euros zany ho alohan'ny fanjakana. Injana. Zay. Hitanareo averiko kely mba tsapainareo hoe même ao anatin'ilay zavatra teneniny dia ao aloha zany le hoe misy fanambanimbaniana zany. Mody hoe gaga aho. Ataitra aho. Ino i a? Vizonareo hoe tena. Ozy izy le misy olona ato miteny hoe trop légère ozy izy. Ino iny? Dia hoe raha ny tiako nanomboka tamin'ny taona 2004 dia nio directeur général ny za aloha zany ny fieritreretako anazy niona tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale tamin'ny fahatelo amby roapolon'ny volana meteo ny Air Madagascar izay nisan'ny ministra ny transport izay tao Andriamatoa ministra ankehitriny. Isan'ny zavatra niteneniny tao ny hoe tsy manana business plan izy fa any amin'Andriamatoa filoham-pirenena ny business plan miandry ny validation ary sambany teo amin'ny tantaram-piainany no niatrika an'izany atao hoe FMI sy Banque mondiale zany izy mifampiraharaha amin'ny institution de Bretton Woods. Somary gaga ihany moa ny tenako naheno an'ilay izy, izay no zavatra nisy. Dia tiako mampahafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny Banque mondiale dia misy fepetra maro be. Ary isan'ny fepetra napetraky ny FMI hoe tsy mahazo mamoaka vola na za aloha zany niatrika an'izany atao hoe FMI sy Banque mondiale zany izy mifampiraharaha amin'ny institution de Bretton Woods.
somary gaga ihany moa ny tenako na eno an'ilay izy, izay no zavatra nisy. Dia tiako mampahafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny Banque mondiale dia misy fepetra maro be. Ary isan'ny zavatra niteny validation ary sambany teo amin'ny tantaram-piainany no niatrika an'izany atao hoe FMI sy Banque mondiale zany izy zavatra nisy. Dia tiako mampahafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny Banque mondiale dia misy fepetra maro be zavatra nisy. Dia tiako mampahafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny Banque mondiale dia misy fepetra maro be. Ary naveriko matetika izay tenenindray hoe dia tiako mampahafantatra anazy fa rehefa miresaka amin'ny institution ohatran'ny FMI na Bretton Woods dia misy fepetra maro be. Mais cela va sans dire. Cela va sans dire. Fa ohatran'ny hoe inona aby ara le fepetra raha matoa Renard mba dinihana hoe ankoatran'ny hoe tsy mahazo mamoaka vola ao anatiny mi-injecté vola ao anatin'ny herimady intsony ny fitondram-panjakana malagasy. Adinonao ve fa efa tany amin'ny taona 9,780 no mipetraka izany fepetra izany hoe on priorise l'initiative sinon les initiatives privées. Fa tany amin'ny taona 7,780 zany rehefa vao tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka dia izay no tenenindry Michael Saris voalohany initiative privée zao raha izay no ataonao Andriamatoa Ratsiraka dia on sera avec vous. Manaiky ao izy Andriamatoa Ratsiraka. Raha tsy izany tsy nisy ary tsy nandeha aingana ny privatisation. Ka raha miteny ianao androany hoe be dia be ny fepetra firesahana amin'ireny institution ireny, cela va sans dire tompoko. Fa zao na sanatria ary zany nisy hoe tena iny zany fa zay hono zany débat vao niresaka tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale sy ny institution etc. Ny zavatra marina dia tsy fantatrao Ranjatoelina. Ranjatoelina le bandy hoe miresaka aminao izy dia indraindray izy moa tia nitondrona ianao. Zay Ranjatoelina matao. Zay indraga iny. Ka raha vao voafitaka ao anatin'izay ianao dia dobo ianao. Dia io ianao zao dobo. Tena dobo ianao satria niza olona miaina anao amin'izany zavatra tantarainao zany. Dia ozy ny olona hoe voan'ny Ranjatoelina ianao. Tena voadona ianao ary tsy azonao akory any amin'ny farato koa ilay fantsy. Ranjatoelina nefa cadre ianao mety mbola tsy teraka akory ary. Dia ianao ve nandeha andrefa ohatran'ny hoe zafy rirako malala ve nandeha andrefa an'izany atao hoe Ratsiraka Didier. Sao dia ohatran'ny mba tsy mety faranako ny tantara fa ohatran'ny mampiomehy ozy ny tanora mba fantatro fa marary ihany le hoe ny administrateur an'ireny compagnie aérienne ireny manko raha ny sehatra malagasy dia voalohany aloha GP ianao fa manana droit-na inona izy teo droit-na billet anakenina ao anatin'ny taona iray. Dia misy ihany koa ny jeton de présence fa ato amin'ilay famoronana an'ilay Madagascar Airlines tonga anie dia samy copé. Izay mpandraharaha indépendant tsy miankina amin'ny fanjakana tonga dia copé. Tonga dia copy zay hoe inona le tanjona ao anatin'ilay revy fa aza mifanambaka ohatran'izany ary matola izy validen'ilay filoham-pirenena zay koa le rivo copy ohatran'ny tena mifamitaka tsika. Ohatran'ny misy revy tsy miainga ozy ity zavatra ity alefaso monsieur le ministre ozy izy. Tsy ingia Ranjatoelina mihitsy nandeha hitetanteta, nandeha hidedadedaka androkanao raha tsy misy zavatra tsapan'ny filoham-pirenena ao ambadika eo. Normal Ngatiamka Roberto raha tonga dia niala ary nialaingana atao hoe zaranga tsy tamana atao. Revy maloto tinona le menga eo. Ranjatoelina zay no natonga dia niteny tany amin'ny voalohany.
Right menao iny vereity koa de io izy io tonga de fantatro azy gatsaina hoe anadio satria iny tsy mivaky loha am'zany izy e na ataonao ministra izy na tsy ataonao ministra izy miatana foana tsy ranjato elona nandeha hoe ampanaovinaovinao magodoy arianana je le connais assez ary anisan'ny olona mahalala fomba anisan'ny olona manaja olona izy efa zoko be iny ny tena tamin'izany mba VIP an'ny Hermady en tant que privé tsy tadidiko directeur commercial izy tamin'izany sa iny misy ranjato elona anankiroa manko ry zalahy ny fantatro fa manaja olona tsy ohatranao zao tovovavy mandram-peona tompoko samy tahin'Andriamanitra efa nitiry ty tsika hoe tsy volan'ny dadanao ozy izy eo anao midesta be io fa isaorana ny ministra ranjato elona aloha manana an'le courage ministra sasany koa efa tokony mba tonga am'izany zavatra any satria io zavatra ataony io ny tena teneniko anareo fa betsaka ny risika amin'io misy main visible ao ambadika io resaka Madagascar Airlines io ary mode opératoire ny olona io de zao misy olona alefa ny devant de rehefa raikitra ny akamely de reny ny mamay fa izy milamina fotsiny de anao nitaraiky eo ka toy ny apondra de manipulen'ny olona fotsiny zay le izy ndao le Hermady tsy anao tsy any babanao nefa ny davinao tonga ianao de tonga de forononao fotsiny le Madagascar Airlines zany de ohatrany hoe tonga de le fananana makarary ny malagasy rehetrarehetra de mody lazainao hoe tavela tary amin'ny 2000 zao na 2000 zao ny horloge biolojika an'le olo sy fanajana rehetra maramidama ianao nefa tsy mataty rehefa ataon'ny olona zara ndraindray ty miaro anao hoe sady mba tsy mety kosa tanao zao hatramin'ny faranao najaiko foana hoe madama de sandriko ary ianao de ajaina ianao satria tsy maintsy ajainao koa na de ohatra raha hoe misy zavatra tsy maintsy tenenina fa fantatro fa marary anao le izy madama kanefa ny le filoham-pirenena resahana fa le ministra ne mpanatanteraka fampiresahana reo da raha ny fantatro to mifakazo tsara ianao sy ny filoham-pirenena mo sady zany moa Dadino, si capocaninino, hinana kuvari mangengengi che mampala elono, hinura manciamino, si veri satissa po, si mi asamne, de lai pezzi mi alampo, si vola ni babano, si tosa ni abano, nanga novo kufia nanga tsari nangala parasa mino, hinu matia, tiku tia titi aria, uzivaya vishila azamia jampelezira. Manahiranga, tia lunga na yuma nahiranga, bolu peka matintan kilela bema sakini tiku no sairanga, bayenzi kizano sairanga, sakosi matin papa penoto. Si volan papano, si volan papano, si volan ninino, hanga nova kulavina ma si talin katino, sango puni katino, si talin ni engino, si mate, si mate, si mate, alana, sa kwa nyangidwa alana, sa salama saralana, sekura mikuchana na. Yo way, mangina, pahara no masu mangina, sikuchikwa zindesinya tikwa no marari posa ni yenyambira. Yeah, hadinga zali, hadinga nisi pale. Ya lain satana, ya lain satit hallelujah. Tani waku malemi, kapu kwa nafasi rengi, famarari fo, la kuzini jab, timitembu kwa. Manahiranga, tia lunga na yuma nahiranga, bonu pepa matintai, albiba vibema sakini tiku no sairanga, bayenzi kisa
Everybody say, Mute! Sangana, 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 yeah. Samburi and your feet on the night. Si vuole il papano, si vuole il papano, si vuole il nino. Hanga nova con la vina, ma si tali in catino. Siamo con i catino, si tali in engino. Si mate, si mate, si mate, Sora, no, Madagascar. Come on. Darvis, Madagascar. My suck on the back. Sinongana stupne. Iena. Rahampeo fa dia raha tahin'Andriamanitra zany amin'ny talata hariva. Ny androany moa zany dia fifidianana député ny aty a. Sitrapon'ny tompo dia mba manao fety hariva. Na amin'ny 19. Veloma mandram-peo ho antsika malagasy izay mipetraka eto Plaisir na Poissy mba mandana reny fidy mba engaviana tompoko na ato amin'ny 12e circonscription mba mandana amin'ny fidy tompoko. Veloma mandram-peo tompoko. Samy tahin'Andriamanitra.